Anisan'ireo nitondra faisana tamin'ny fandalovan'ny haitrano teny amin'ny faritra Ambodisaina iny ny talasalasa teo ireo mpianatra kilonga madinika misy hatramin'ny 430 eo. Mandrato fianarana izy ireo kanefa dia tapitra maisy fongana avokoa ireo fitaovam-pianarana izay fianaran'izy ireo. Mangany fotsiny ny olana eo anivon'ny fianakaviana noho ny fasairanana lalina ka dia tsy nijery fotsiny izany ny teo anivon'ny sehatra ny fampianarana fa tonga ny solotena ny draina Atsinanana na ny tompon'andraikitra misahana ny fampianarana ato anatin'ny faritra Atsinanana Soloana Andriamatoa Joseph Rakotoniaina tena nitondra fanampiana ara-pitaovam-pianarana toy ny kahie, stylo, gomme, règle ho an'ireto mpianatra ireto ahafahan'izy ireo mitraka avy hatrany, ahafahan'izy ireo mamonjy ihany koa izay azo vonjena eo amin'ny resaka fampianarana. Satria vonjy rano vaky no natao izao dia mbola nanamafy ny tompon'andraikitry ny draina sy ny solotena toy ny chef Siskony Tomasina voalohany, chef Siskony Tomasina faharoa ary solotena avy eo amin'ny faritra Atsinanana fa zava-dehibe ny tokony isiny ny fanaraha-maso eo amin'ny lafin'ny fampianarana ireto ankizy ireto. Tsy adinon'izy ireo ihany koa ny teny verery izay vao may vao tsy ela ihany koa. Maro dia maro tokoa ireo mpianatra izay nitondra faisana tao anatin'izany fotoana fahamaizana izany satria efa nahatratra 100 izy ireo. Nanamafy moa ireto iraky ny draina Atsinanana ireto mba hizarana araka ny tokony ho izy ny fanomezana. Raha nahita ny zavatra niseho mikasika ny trabony izay main-trano teo amin'ny Tomasina 2 eo amin'ny Ambodisaina sy Rion dépôt Verery dia hitantsika moa fa vanim-potoana isian'ny haitrano ohatran'izany vohina ohatran'ireny dia nanapa-kevitra sy nanan-kevitra ny draine hanolotra fitaovana fampianarana ho an'ireo ankizy trabony izay teny Ambodisaina sy teny amin'ny dépôt Verery. Vao tsy rambony tany ny entina kanefa efa ezaka lehibe nentinay mba hahafahanay zany hoe manatanteraka ny etaetan'ireo mpianatra izay tena tsy manana kay mihitsy satria tsy zavatra niraisina mihitsy zareo dia voatery za zany naneritreretra hoe andeo atolotra izay zavatra izany dia mba samy nahazo ny anjara moa zareo amin'izao ary faly dia faly ireo nahazo an'ireo fitaovana entin'ny fampianarana tany amin'ny toerana izay natalovana.